Ny fitsarana malagasy ny baolina raha momba ity Raha Claudine raha zay mamonjy ity hoy ny fikambanana politika tamamy tokony modely kosa nefa ireo akaiky ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao indrindra ireo mpitantana ary tsy tokony misy ny ambony lalàna ho hiatrany ny fanazavana ity antoko politika ity. Efa nialany hôpital ny Tsabony tena ary tsy ao Maurice intsony Claudine Razay mamonjy niala tao Maurice ary niazo any Dubai ombany ariva tamin'ny 4 ora izy malonany tsy mbola fiverenany Claudine Razay mamonjy eto Madagasikara nilaza ny fikambanana politika tamamy fa toy ny marary rehetra manana zo itsapo tena i Claudine Razay mamonjy kanefa toy ny olon-drehetra tokony eo ambany lalàna ihany koa izy. Tsika manana ny asiny zany hoe fitsarana malagasy hatretony raha ny fahitako azy mbola tsy tapitra ny poursuite judiciaire mbola tsy tapitra kory ny enquête raha ny fahafantarako azy mazava zany fa tsy ditako loatra ny ilainany zany hoe poursuite judiciaire au niveau international fa alolo tsika tena metrika fitokisana amin'ny fitsarana malagasy zay ngamba ny fomba fijerinay eo anivon'ny tamamy raha ny fahitako azy manokana mbola tsy close any ny fanenjehana azy mbola ao anatin'ny manao azy tanteraka le olona koa mbola tsy voaporofo hoe tena nilefa ve le olona mbola tsy voaporofo anie zany hoe tena nilefa ve le olona ka sarotra aminah ny teny hoe tsy maintsy zay tsy maintsy lalany midirana fa aminah aloha zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe mametraka fitokisana ny fanjakana malagasy amin'ny raha anatiny. Mila fifanomezan-tanany rehetra ny ady amin'ny kolokolo io ny tamamy ary ho an'ity fikambanana politika ity dia tokony ny mpitondra no modely voalohany hampahomby ny fametrahana fanjakana tan-dalàna.